Raha ny tompo dia manona fahasoavan'i Jesosy amintsika tsirairay avy, afaka mahazo toerantsika tompoko. Ampifaliana foana ny onana amintsika hifampizarana ny tenin'Andriamanitra. Isan'andro isan'andro Jesosy dia manomana zavatra tsara ho antsika foana. Dia raha vao mifoha maraina ianao dia tonga dia manana fanantenana. Aza atao isan'ilay olona ilay vao mifoha maraina ireny dia maraina koa. Maraina indray izao, maraina ihany kay, fa tonga dia ilay hoe Jesosy mbola tsisy mihitsy ity andro-androany ity dia misy zavatra vaovao indray izany androany no maninao anahy. Dia militsika tena manana an'izay fiandran-drano izay isan'andro satria rehefa miaraka amin'ny Jesosy tsika dia tsy mitovy amin'ilay olona tsotra ireny. Ny olona tsotra izany ilay tiako tenena hoe olona tsotra, olona tsy manana an' Jesosy. Ny olona tsy manana an' Jesosy matahotra izy sao dia voadonany tôbila rehefa veo, matahotra izy sao dia be dia be mifanahiana, be dia be apetraky ny olona tsy manana an' Jesosy. Fa ho antsika manana an' Jesosy dia manantena fahatsarana foana isan'andro. Isan'andro isan'andro ianao dia dia manona fahasoavana ho anao. Rehefa mijery fitaratra iny ianao dia tena hitanao mihitsy io indray ilay olona tena tahin'Andriamanitra, io indray ilay olona tena tonga ianao dia mitsodrano anao. Fa tsy mieritreritra mihitsy hoe zao fa tonga dia mitsodrano anao ianao isan'andro isan'andro ianao dia tonga dia miandrandra ny fahasoavan'Andriamanitra. Dia mora kely amin'izay fotoana izay ny idiranao hifankazatra amin'Andriamanitra. Indray tsika mieritreritra hoe hifankazara hozy izy ny ten'Andriamanitra ny amin'ny Jobany hoe fankazara amin'ny tsitozy dia hiadany nareo. Dia indray ohatra ny sarotsarotra aminao zany ahoana moa ny ataoko mba hifankazatra amin'Andriamanitra, fa atomboko ao mihitsy ilay izy amin'ny andronao vao mifoha maraina ianao dia efa tonga ianao dia efa manomboka ianao miaraka amin'ny Jesosy dia isan'andro isan'andro ianao lasa manana fiainana ohatrany tsy mety. Hitanao ilay mihinam-bary maraina ianao fa tsisy olona tenena intsony hoe mbo afaka hisakafo ve ianao raha atoandro, mbo mety ve, hihinana ve ianao, mba hihinana ve, tokony ve, fa izany resaka izany efa tsisy raha tsy amin'ny andro fifadikana ihany, fa izany tonga dia efa mipetraka hoe mifanontaniana tokony hipetraka ngamba dia hoe inona ny atao laoka, izay ngambany hoe inona ny laoka antsika androany, fa tsisy hiteny mihitsy hoe hisakafo antsika androany, hihinana ve. Ohatr'izay mihitsy ny fiainana miaraka amin'ny Jesosy. Jesosy tsy na fiainana dia isan'andro ianao tokony tsy lavitra an' Jesosy izany, fa tena isaky ny metsika ianao dia matsiaro anazy foana. Dia izay mahatonga manampy antsika tsy manaonao foana. Fa raha vao zatra ianao miaraka amin'ny Jesosy dia tonga ianao dia to dia fantatrao hoe Jesosy ange miaraka amiko hoe amen. Fanomboana fotsiny izay fa zavatra tiako zaraina amintsika androany dia izao hoe mitadiava fitsaharana ao amin'ny Jesosy. Ao amin'ny Matthieu 7:20 dia mivaky toy izao ny tena amin'ny anaran'ny tompo manao hoe makanesa aty amiko ianareo izay miasa fatratra sy mavesatretana avy izany amin'ny anareo fitsaharana. Ao amin'ny Jesosy rery no misy fitsaharana. Raha mandinika tsika ny tantaran'ny Baiboly mandinika ny Jona ianao, izany hoe nananteny izy ny ahita fitsaharana, ny ala tamin'ny taridalan'Andriamanitra. Dia nandeha izy dia nieritreritra izy hoe za tsy andeha ho any amin'ilay ny rahan'Andriamanitra fa za ho any amin'izay tiako. Nakany Tarsisy fa tsy nandeha tamin'ilay lalan'Andriamanitra zany. Dia hitantsika tsara ny tantaran'ny Jona fa nisy loza be nitranga taminy. Izany hoe nieritreritra izy hoe za hiafina aty ambany ny sambo aty dia amin'izay tsisy mahita anahy. Nefa kay mason'Andriamanitra mahita na any anaty sambo ianao na any anaty rano ianao na aiza ianao na aiza. Dia zavatra nitranga teo raha tadidintsika tsara ny tantaran'ny Jona dia tsy maintsy natsipy tany anaty rano izy aloha. Izay vao nitsahatra ilay fikorontanana izany hoe raha tsy nanaiky an'izay izy zany dia maty tao daholo ilay olona rehetrarehetra tao anatin'ny sambo. Misy fotoana indraindray probleman'olona iray manimba fianakaviana iray manontolo. Izany hoe olona iray tsy mijoro amin'ny sitrapon'Andriamanitra manimba ny zavatra rehetrarehetra tsara homanin'Andriamanitra ny eo ankonany io. Teto ny nahitako hoe Andriamanitra tsy manaiky an'izany mihitsiny.
fa hoe rehefa misy lalana tiany ahitananao ka tsy mipetraka any amin'izay lalan'izay ianao dia jereo fa korotana foana manomboka maraina mandriparivony. Jona teto dia izao hoe lasa nandeha verina tany anatin'ny kibontrondro, tsy maintsy nanaiky izy zany satria raha olona ao anatin'ny sambo zany efa mety hoe milina maheriny ao anatin'izany. Kanefany dia tena izy hoe tena zany problème ozy izy fa isorana an'Andriamanitra tonga saina izy, fa raha tsy zany dia maty tao daholo ny olona rehetrarehetra tao anatin'ilay sambo. Dia rehefa nandeha Jona dia ny zavatra tena nafinaritra rehefa tonga tany anatin'ny kibontrondro izy dia natsiaro izy hoe tena diso Andriamanitra fa aika za tena tsy tokony any amin'izay lalana andehanako ny andehanako fa any amin'izay tiako. Dia hitantsika tsara ny tantara fa rehefa nifora tamin'Andriamanitra izy dia naverin'Andriamanitra, tsy naveriny tany fonenany fa tonga dia any amin'ilay toerana tiany ahitana anazy. Ka za tena antsika ty am-piandohana mety rem-pianakaviana ianao, mety raim-pianakaviana ianao, mety mbola tsy manambady ianao, mety manomana tokantrano ianao, dia izao dia efa misaina hoe Jesosy za tsy maintsy andehany amin'ny lalana izay tianao andehanako. Fa rehefa tena mandeha any amin'ny lalana tian'Andriamanitra andehanana ianao dia tsisy problème zany. Jereo tsara fa maimay be ny andro dia nanomana tanamanga fa rehefa aveo moa nalan'Andriamanitra ilay izy fa indray fisetrana azy manokana. Fa ny tiako atongavana dia izao hoe Andriamanitra manomana ny zavatra rehetrarehetra ho an'ny olona izay mandeha ao amin'ny taridalany. Jereo tsara ny zanak'Israely tany anefitra, raha mandinika ianao mba tsy monomononany dia hozy izy Andriamanitra hoe ny akanjo iny moa tena nakasika anahy mihitsy hoe ny akanjo nanaovany niara-ny tombo taminy mba tsy zezesta zany hoe indraindray manko ny vehivavy matetika nitratran'izay eny misy lehilahy koa indraindray zany dia ohatrany hoe tsy variana fantoka amin'Andriamanitra fa any amin'ny lamody aloha ny tena dia io manota mihitsy io raha vao tsy azo dia izy Andriamanitra hoe zao mbo tsisy in'izay, tsisy fivarotana akanjo sy anina ny anefitra dia izao noho izy miaraka mitombo aminao ny akanjonao toa tsisy mifampijerijery tsony fa tonga dia tsisy an'izay tsony zany. Dia raha mandinikitsika dia jereo tsara fa ny tena zavatra neritreretin'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely tamin'ireny tiany tena hifantoka aminy dia ahita ny fanotronany satria rehefa tsy mifantoka tamin'ny fitafiana, rehefa tsy nitady volany nandeha tena hoe nanao sakafo fa nomena fotsiny na ny maka zany, maka fotsiny ianao zany hoe io ny papelika dia maka fotsiny dia izao fantoka tamin'Andriamanitra. Dia rehefa mifantoka tamin'Andriamanitra iny moa efa nyteneniko foana hoe tsy nandoa jirama tsony, tsy nandoana satria andriafo noho ny alina, izay zavatra rehetrarehetra nitedaviny zareo dia niforonon'Andriamanitra daholo. Io Andriamanitra io nefany io le tsy miova malitsaina io ary mandrakizay. Misy olona voavoavo ny antso anay mihitsy hoe tena mivavaka tamin'Andriamanitra tsisy ny jirama satria tena niakatra be tsy manam-bola andeha hanao iresaka any amin'ny jirama hoe mba amboarina fandoavana ny tety hoe tsy tinge anina efa voaloha facture efa voaloha zany hoe le Andriamanitra tamin'izany zany mbola miasa mandrakandroany fa zao itsika ny tsy mipetraka eo amin'izay nanirahany antsika. Tsy nameno ho an'ny zanak'i Egypta le izy fa nameno ho an'ny zanak'Israely. Jereo tsara Jona teto rehefa tsy nandeha tamin'ny programan'Andriamanitra aza manantena nahita fitsaharana zany. Farany mitazona ny korda ny tenda ny trondro sisa satria sao dia latsaka ao mba tsy haiko nareo raha mieritrretra fa mba eritrereto ane zany ao anatin'izany mety misy an'ilay fatina biby maimbo reny zao no an'ilay trondro tao, mety tena hoe ny olona tsy mandeha amin'ny programan'Andriamanitra dia miaina ao anaty faratsiana foana. Ka manomboka androany aza vonona ny akonanao, aza potehana ny tokantranonao satria Jona rery teto saika namono olona amina rivony tao anatin'ny sambo. Rehefa izy ny tsy nanaraka ny sitrapon'Andriamanitra mila mijoro ny raim-pianakaviana mandeha amin'ny programan'Andriamanitra. Zany tian'Andriamanitra hitondrana zany akonany zany, ahoana ny idirana zany, ahoana ny etrehana zany, fa tsy hoe azamba te hilamina dia aloako aloha mangina tsisy idirany fa fahoriana foana io na inona ketrika ataonao na inona ketrika ataonao ka tsy mijoro amin'ny sitrapon'Andriamanitra ianao dia tadio tsara fa Jona nalatsaka tanaty ranomasina foana io. Dia rehefa misaintsika indraindray dia hoe dia aika zany tsika any raha tsy fanahy, jerena le kizy tsy mahomby, jerena le kizy tsy mety, jerena le kizy manao fa ahoana rety tena tsy aza-tsisy ilana azy mihitsy. Teniteny foana be anao indraindray nefany any aminao le tsy tokony atao masony ankizy fa zany hoe izay le izy aloha
amen. Mila zany amen. Ka zao raha te hitady fitsaharana ianao dia mipetra tsara eo amin'ny plasy nametran'Andriamanitra anao. Aza miazakazaka misisika anefa hita tazana foana ianao. Indrindreny any ary efa tonga ohatrano ambariko tsara mihitsy ny amin'ny fiainako. Tsy vadiko tsy mahafantatra ny problemako, tsy mahafantatra an'izay zavatra ataoko izany. Fa zao za le tonga dia miova tonga dia olona hafa ny ivelany dia io tany ambanin'ny tany lalina tena mena maky any hoe ny mba ohatra antsika ihany jona dia aloha any amin'ny farany any amin'ny motera mihitsy any atory ato any akaina vakeo ny baibolinao fa zay mihitsy le i tsy hoe nandeha niaraniaraka tamin'ny olona fa aleo mihitsy ny hiafina ty ka ivao niafina teo vao mahay baribary teo mason'Andriamanitra. Hoe inona moa ny ataony ity aleo aloha izy andeha amin'ny herin'ny tenany fa mba heritrreto ane zany hoe ianao na dia natsipy any anaty rano satria miteraka fampitena ho an'ny olona rehetra. Ka misy olona zany tena zay mihitsy ny ampiasainy devoly anazy raha tsy mitandrina izy. Mivoaka maraina mandeha miasa mieritreritra fitiavana ny akonana fa zao aikay fampitena ho an'ny akonana rehefa tsy mitandrina manao ny sitrapon'Andriamanitra. Io zany tsisy hoe zay indray le vavabe tsisy idirana io fa jonany resahantsika eto. Amen. Fa tena zay ny zavatra nitranga tamin'ny Jona teto dia zao tsy nentina hita fitsarana izy raha tsy miverina nakany amin'Andriamanitra. Ka te teny amintsika hoe ao amin'ny Jesosy ihany ny fitsaharana ho antsika. Andao hianatra mba hitoetra eo amin'ny Jesosy. Mety nisy toetra zay nazaranao anao hatramin'izay hoe le io le hoe zay tiako ihany io ino zany efa hoe zay zany efa hoe ny rehefa zao ny ana dia zao fa zao andao mba hianatra manomboko zao hoe aiza indray zao zay tiany Jesosy. Ao amin'ny Salamo 7:20 nisy olona tena nahita an'izay lalan'izay dia tena hoe tena nafinaritra tsy resy anady zany izy Salamo 7:20 hoe fa itsika tsy enjery hoe Jehova mpiandry tsy anan-java mahory misy olona zany tsy mety mamoaka ny tenany hivoaka eo mason'Andriamanitra fa tonga dia miazakazaka foana hoe dia zay olona zay tsy ataon'Andriamanitra mahita problème. Zao misy ny ady fa ny tena hitako nararaka ny Davida efa nitorian'ny pasteur omaly iny tsy afaka maly ny fotoana tokony andanana nanompo an'Andriamanitra nakanakaina. Hitanao raha vao tsy mandeha amin'ny lalan'Andriamanitra mihitsy ianao dia ny devoly efa miandro ohatran'ireny hoe roviana ary ity vao hilatsaka eto, roviana ary ity vao andeha amin'ny herin'ny tenany satria zao roa ihany ny afaka mitondra anao na Andriamanitra na ny devoly. Dia vao miala eo tanan'Andriamanitra ianao dia hafa indray no mitantana anao zany. Dia efa nendrasan-kendry toana mihitsy fotoana andanan'ny mpanjaka miady dia zao nijanona ny mpanjaka ino nisy batseba tapoka teo dia jereo tsara fa ino no niteraka ozina tamin'ny fiainana. Fa ny antsika moa zao efa misy an'i Jesosy raha vao verina amin'ny Jesosy fotsiny ianao dia tapaka ny ozina amen. Fa nahavoan'ny Davida nanapaka ny lohany namono ny vadiny batseba izy dia zay mihitsy ny azony hoe manomboko zao ary dia zay koa satria zay nafafinao ihany jinjainao. Fa zao na nisy ary zany rehetrarehetra zany zay zavatra izay nitako hoe problemany Saoly namono azy zareo tsara ny fiasan'ny devoly mitondra ny olona tena tsy nanendry an'ny Saoly mihitsy izy satria fatany loatra ny sitrapon'Andriamanitra. Zany hoe nijanona teo amin'Andriamanitra foana izy. Zay no nahatonga an'Andriamanitra tsy niala teo amin'Andriamanitra mihitsy tsy niala teo amin'ny Davida mihitsy ny mason'Andriamanitra. Ka raha tianao zany dia ataovy izany fiainana zany hoe Jesosy za raha vehivavy mba hianatra mba hakatò amin'izay mba miaino mety hatramin'izay aza hatramin'ny foana fa zao manomboko zao maninona moa za raha mba miaino amin'izay. Zay ianao ny atao hoe anona fa tsy hoe roviana zany ny anao voyage any an'iny ivena any Tarsy tsy makany ianao. Amen. Tsy any le izy le tiana tenena fa le ao an-trano. Misy fotoana amin'izay ianao mba manomboka mianatra hoe andeha amin'izay tiany Jesosy hitondrana anahy. Dia rehefa miaina amin'izay tiany Jesosy hitondrana anao mety mandalo ny ady ohatry ny petera teny ambony sambo fa zao tsy dobo zany mihitsy ho lakan'io satria Jesosy ao. Nandalo ny olana rehetrarehetra teo amin'ny Davida fa jereo fa mivoaka mpandresy foa ny Davida. Na ahoana ary zay mihitsy natonga azy ny teny hoe tena Jehova rangaha mpiandry tsy hanan-java mahory Ka zao tsy hoe tsy mandalo ady ho antsika indraindray fa hafa mihitsy ny ianao rehefa manana an'Andriamanitra
mitondra ny olananao zany. Ao atokantrano zany a mitadiava fitsaharana ao amin'i Jesosy. Asa mitady fitsarana any amin'ny vola zany. Vao hoe manina indray ianao ty miketroketrona ny ankizy atao maty kapoka hiavona volana daholo ny ray trano satria tsisy anina efa tsisy iny zany mampilaminanao. Zany hoe rehefa alao zany tsika tsy aina an'izay tena matahotra daholo ny ray trano satria naninona tsy lafo ny entany efa ny ainanay zany. Vao tsy maintsy tsena na salan'izany dia efa miavonavona be ny ao an-trano dia efa maninona indray hono io efa hain'ny ankizy na ny alika azy efa mivovo satria hoe zaiko ka teny aminao a mila hovaina zany zavatra zany satria tsy ianao rery ny animba ny olona ray sambo fa aleo ianao mba tena fitahiana zay ngely izy fitahiana ho an'ny hafa zay lesona vao ny anarantsika. Fitahiana zany ange dia fitahiana ho an'ny hafa hoe tsy tiako mihitsy ny lesona tamin'iny dia eo zasany ve dia amelona ny anina mety hoe tsy mamelona ny anina sy anina ianao fa fijoroanao amin'ny sitrapon'Andriamanitra ananganan'Andriamanitra ny taranakao. Amen. Dia nizao ianao dia efa mamanay rehefa ohatrao dia izao ny fataony tsy miaina an'izany ianao tsy miaina ny ataon'ny mamanao fa miaina ny ataon'i Jesosy. Inona ny tenen'i Jesosy zay ny anaranao. Hatria ny anay moa zany raha zambe anay jona io avanay mihitsy descendant direct io zay dia zay tsy maintsy mananina rehefa mananina tsy jona ny anarany eto fa izay nararaka azy nijerena dia izay nampahomby azy afantarantsika ny toetran'Andriamanitra. Amen. Efa misy teny natokana ho an'ny olona rehetrarehetra ao anatin'ny baiboly ao zany dia efa misy teny ao ho anahy misy teny ao ho anao misy teny ho an'ny rehetrarehetra ao dia ny anjarantsika miditra ao anatin'izay teny izay fotsiny zavatra tena faran'izay tsotra kely fotsiny tonga ianao dia miala amin'ilay teny heninao iny dia mitsofoka fotsiny ianao ao amin'ilay teny izay nataon'Andriamanitra anao. Raha ho an'ny lehilahy zao dia nareo lehilahy tiava tanareo le izy tena rehefa nandinika an'iny dia zany hoe le lehilahy zany dia natao hoe mity fotsiny dia zay le fitiavana an'ilay akonana kay fijoroana ohatra ny jona tsy mamono ny akonana jereo tsara joba rehefa natao hoe tia ny joba be le vadiny satria zao ny zanany rehefa manota mandotsolotra kely fotsiny izy dia mety le izy dia tsy mahatsy mananatra izy ho antsika ray aman-dreny mananara ianao ny zanakao na firy taona io na firy taona ataova-pitiavana le izy dia teneny zareo rehefa misy zavatra tsy mety satria ny anahy zanako alao fa reny efa misy fanamasina hatrany ankibon-dreniny dia reny efa mahafantatra tsy alao tsy tenitenenina mihitsy ka anika na misy olona sendra mitena sara dia divanao le olona fa zay ny nararaka ny joba ely koa anankiray ao anaty baiboly matahotra an'izany tonga nange zany fitondrana zany raha ny ray aman-dreny indray matahotra ny zanaka fa tokony ianao mijoro ianao mananatra ny zanakao rehefa misy tsy mety fa mifahatanteran'le izy inona afirety ny tongotrao mivavaka fa amen. Mananara ianao jereo tsara ny nahazo any joba tsy nananatra izy fa nahitana hoe mivadiny tena tsofoiny dia rehefa niteny zavatra hafahafa tamin'le vadiny hoe aza mivavaka tsony dana mamono tena dikany inge mbola mitrangatra amin'izao matetika ny ramose ny vadiny ny fanamasina ao an-trano ao zao ny teneniko anao efa miteny anao fa tsy izy tenitenen'ny paster Rodolphe sy ny vadiny sy mpiara-manompo amin'ny rehetra kory ny marina dia fanamasina mihitsy ny teny tamiko fa misy an'izao le vadiny le fanamasina eo. Amen. Fa zao no nahitana hoe tena tia ny joba be vadiny io tonga dia meny direkta mangina ianao izy mitana mihitsy ianao miala ry fa zao hoariko ohatry ny vehivavy adaly ianao ahoana ny ala amin'Andriamanitra dia rehefa mandinika ianao jereo ny any amin'ny farany joba fa ny zavatra rehetra miverina double portion mivadiny any nio satria voatahiry ny vadiny satria nanariny ka zany fitiavany zany aika tena tsy hoe chéri
inona ny tianao ataoko aminao Jesosy ary manao azay amen fa ianao mila mijery hoe ohatrany efa mandeha mivarina any anaty ranomasina ane zany tokantrano zany eny ivelany izy jerena ohatrany mahafinaritra be fa ato anatin'ny trano efa afo be mila mitsangana fa rehefa mitsangana amin'ny sitrapon'Andriamanitra ianao manohana anao Jesosy fa rehefa tsy miaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ianao manafosafo anao ny devoly ataovy ihany dadakely alefa aza mijoro zany ka zara fa manomboka tsy miteniteny ny vadiko ohatrany dia miteny hoe mitenena mihitsy aloha mahita mihitsy anao zany hoe mety zao situation zao tena hitanao mihitsy le izy hoe mety dia any antanio izy fa ino tsy mandaingy zany fa tonga dia fa tena ohatr'izay mihitsy le izy hoe inona na any reo zanakireo reo izy reo antanio mety ve zany dada satria raha vao tsy mijoro ny loham-pianakaviana maty ny akonana amen ka ny fitiavana zany tsy vitany hoe tiako ianao dia malalako ianao dia zandriko ianao dia babeko ianao dia toka tsangory ianao fa ny fitiavana fijerevanao hoe aiza ho aiza zao ny tena sitrapon'Andriamanitra tao tranato fa misy angezy sasany efa miafina any ambany moterany any ohatrany jona zay ataonao mety daholo matory ato ambany motera ato efa mivoaka ny entana aloha amidy atsipy aloha ny provision tsisy trony satria ny olona mitondra tsy miaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra tsy mahomby zany mihitsy mety mody mahomby kely izy vaveo fa zao verina amin'ny laoniny ihany amen raisoke baibolinao Matteo 4:9-20 hatramin'ny 10 ato izy ny ten'Andriamanitra hoe ary ny devoly nitondra azy indray nankeny tendrombohitra avo dia avo ka naneo azy ny fanjakana rehetra amin'izao tontolo izao mba mivonany dia nanao taminy hoe zao rehetra izao dia omeko anao raha iakohako eo tao anatrehako ianao fa hoy Jesosy taminy mandehany ianao ry Satana fa voasoratra hoe Jehovah Andriamanitra ao ny ankofanao ary izy rery ihany no hotompoinao dia nandao azy ny devoly ary indreo ny anjely tonga ka nanompo azy ny devoly misitona miezaka misitona anao foana izy tsy ahita fitsaharanao amin'ny Jesosy fa ahita fitsaharanao amin'ny zavatry ny tany ao amin'ny vola amin'ny maranga fa haingasy mihitsy zany vola amin'ny maranga ohatr'izay dia zao miezaka ny devoly teto zao Jesosy nataony avio izy meko akamiko ianao fa omeko anao ny zavatry ny tany satria zavatry ny tany ihany devoly dia jereo tsara hoe raha vola amin'ny mampilaminanao fa momezany devoly ve zany no mampanginanao zay mahatonga ny fampianarana amin'izao fotoana izao tsy mampianatra anao mba hivavaka ho tahina fa mampianatra anao hifikitra hivavaka amin'Andriamanitra amen satria tsy le zavatra hoentin'ny devoly ny apetiny fiainanao tsy le fanomezana avany amin'ny devoly ny apetiny fiainanao fa mampetiny fiainanao dia fiakinanao lalina amin'Andriamanitra amen rehefa mijoro amin'ny tenin'Andriamanitra ny olona dia tsisy afaka ataony devoly zany jereo Jesosy nitambazany aloha satria hitany hoe noana mekofa amiko hitany hoe aiza moa nareo zany tenin' Jesosy zany ka mba manana tany isitrihany zany tsisy diozy izy ka za manana bildinina avy aty mekoaka amiko dia meko anao reo zay mahatonga ny atom-panompontsika tsy ho zay mihitsy ka raha sendra zay na mpanomponao dia ho vaidin'izao hoe raha tsy tambazana zavatra ianao dia tsy milamina ny ankizy kely ange nomena an'izany rehefa any amin'ny fanatrehana ianao dia mba hitondray bombo zanakao mba hipetraka tsara ka ianao tsy ankizy kely tsony fa ianao olon-dehibe amen dia zao ny zavatra nitranga nitambazany Jesosy dia Jesosy nanafatakarana tsy mekoaka aminao zany rehefa nandahany izay fanambazan'izay eo amin'ny 9:1 dia nandao azy ny devoly ozy izy dia iny ny anjely nanompo azy be dia be ny anjely makareraka amin'izao manao vakansy any an-dranomasina satria manino tsy afaka manompo an'ilay olona tokony tompoiny manana anjarana anjely ianao tokony hanompo anao fa tsy afaka miasa izy satria maninona ianao mbola mekoaka ery amin'ny fanomezany devoly dia miala sasatra aloha ry zalahy fa amin'ny fotoana hifoazanao dia miazakazaka ny devoly manompo anao zany atao hoe mpanompo zany tena hoe inona ny tsisy ao
manasa ny tongotra ao izy raha arabaky teny manao ny rehetrarehetra tena toa maly zay vao mitena natadidy ny sotra an'Andriamanitra tao anaty vavaka mahatsiaro ny fitondran'Andriamanitra tamin'ireny covid reny ianao tsy miasa ianao tsy sisy nininona jiramatsy ny teny ianao hoe rehefa tonga ny covid dia ajanona aloha facture fa ohatra vao mainka nidangana ary zany hoe noentiny ity zao tontolo zao ty tsy ampifaly ianao zany zay mahatonga antsika tsy hifikitra amin'ity zao tontolo zao ty fa hifikitra amin'Andriamanitra amen dia zao ny zavatra nitranga miazakazaka ny olona tsy maneho ny tenin'Andriamanitra makahala manao ina rehefa tsy azo le filany nofo miazakazaka ny olona manao zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra rehefa tsy mahazo an'le filany nofo nefa ny adininy hoe ny anjely ange efa te hiazakazaka koa hanompo azy rehefa mijoro amin'ny tenin'Andriamanitra ianao ozy isa teo dia tsisy afaka ataony devoly zany fa ny ataony miala ny devoly rehefa mijoro amin'ny tenin'Andriamanitra ka betsaka ny tokantrano amin'izao tsy mijoro an'izany ntsony fa lasa hoe miova raha tsy miasa tsy mihinana za tsy miteny hoe miala amin'ny asanao miala amin'izany fa zao ataovy melohany zavatra iny aloha ny asanao ataovy tianao mihoatra ny asanao ny asan'Andriamanitra inona ny zavatra andrasan'Andriamanitra aminao fa tsy hoe rehefa asa fitadiavam-bola dia tena miary tory tsy mavita matory mihitsy ianao fa tena hoe na inona hitranga na inona hidona asio kafe asio coca asio inona satria maninona miasako fa rehefa vavaka kely tsisy efatra raha lava loatra koa izy ty anina koa zao ty zao le efa natao tamin'ny anina tsy vitanao akory dia mba ahoana kosa ary zay nge mahatonga anao mialina rehefa tahina ny sasany ary miondrika hatramin'ny 12 amin'ny ray maraina tsy matory fa ny lohany sisany tsy mandeha amin'ny tany fa ianao vavaka kely andininy efatra iny dia reraka lafa ty ohatra ny efa natao tamin'le voalohany iny tsy anjaranao manao an'izany fa rehefa ianao ny tendrenanao an'lizy dia hovay fa rehefa iny aloha matohy ny miverina mbola milana iny zany amen ka zao ny devoly tena te ekohaka mafy dia mafy mihitsiny fa mbola mandihy izy aloha raha vao mbola tsy eo amin'ny plasy tokony ahitan'Andriamanitra anao ianao amin'ny Jobatoko voalohany Jobatoko voalohany indray nijerentsika aloha dia ny andininy 12 dia mivaky toy izao ny tena amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe dia hoy Jehovah tamin'ny Satana indro tananao izay ananany rehetra fa ny tenany ihany no aza ninjiranao ny tananao dia mivoaka Satana ny ala teo anatrehan'i Jehovah ka nitaky ny anjarany izy zavatra ny tany anay nefa izy tsy mipetraka amin'le plasy tokony ho izy dia hoy izy pastera omaly hoe Andriamanitra ozy izy marina tsy afaka nanohatra ny Satana fa zao rongoto daholo ary izay zavatra ny tany anao alaifo fa ny ainy kosa nefa tsy anao zay reo nge samy fitiavan'Andriamanitra tsy namena eo ampelantanany devoly ny ainao fa mbola manatena izy hoe iova ianao rapitso dia alay vo ary aloha izay alainao Satana maka ny anjarany foana Joba nieritreritra hoe efa feno ny zavatra ny tany nanan-karena be izy dia tsy mila an'izany rehetrarehetra izany ntsony kanjo nalay ny devoly tapika le izy meo daholo ny anay ozy izy anay ireo dia tsisy anjely ambina le izy satria tsy mipetraka tsara teo amin'ny plasy tian'Andriamanitra nahitana azy Joba dia zao lasa daholo le izy dia rehefa avy eo miverina indray Joba niaraka tamin'Andriamanitra indray rehefa tonga saina dia ohatrany tamin'i Jesosy ihany ireo ny anjely tonga naninona nanompo azy ka teny aminao tsy tanjona akory ny hoe fitahiana ny tonotoroteny tsy hoe tsy ilaina koa fa ny tena tanjona ianao mipetraka eo amin'ny plasy tian'Andriamanitra hitananao ndana midao hitady fitsaharana ao amin'i Jesosy aza any amin'ny fety ny ahitanao fitsaharana aza any amin'ny fampimehezana maro samihafa zany ange zao mandeha amin'izao vao mitsanganao no mifampimehezana ohatro nga iny malasa ny olana anao mandeha any anao dia mikakakaka eo aloha anao na blagy teny ratsy io na blagy ina dia fa miteny aminao fa tsy midika akory hoe afaka le trosa be na le zavatra olana zany fa mifiakinanao amin'Andriamanitra ihany
mahatonga ny olana ho afaka. Nisy fotoana ry Davida nandalo an'izay zavatra izay, lasa ny fahavalo taolo ny fady aman-janany sy ny fananany rehetra, lasa ny atoraka teny an-tongotry ny tompo. Inona ny tokony atao? Ahoana ny atao? Andeha ve za sa tsy andeha? Nanontany ny hevitr'Andriamanitra izay tianao hitoerako any ny itoerako. Toy izy Andriamanitra ndana fa momba anao rehefa nandeha verina ary nahazo tombony ary. Izany hoe nandeha tamin'ny lalan'Andriamanitra dia tsy hoe ny eo very ny eo tsy hita ihany, fa ny eo azo ny eo tonga ny tombony niakatra ihany. Amen. Ka teny aminao hoe aza faritana amin'ny zavatra misy ny zavatra ny fiarahanao amin'Andriamanitra. Fa zao aza mieritreritra ianao hoe mety ny zavatra rehetra dia tsy dia tena mipetraka tsara eo amin'ny plasin'Andriamanitra, tian'Andriamanitra hitana tsony, fa na mety ny zavatra rehetra na tsy mety ny zavatra rehetra, aza mijanona raha tsy mahita mahazo aina ianao hoe za Jesosy tena tsy mijanona raha tsy eo amin'izay tianao hitana anahy. Amen. Ka manomboka androany raha zanaka ianao, mety hoe tsy mety mandeha daholo ny rehetrarehetra. Mety tena ianao rehefa reraka. Jesosy aiza ihany ary izy ity? Dia indraindray ianao ohatra mametraka fanontaniana daladala izany, ninao ve dia nanary anay? Tsy Jesosy nanary anao fa ianao no niala. Izay izany ilay resaka vavaka amboarina daholo izay izay ilay afatra omaly. Ianao izany tsy manao taim-bavaka akory, fa rehefa mivavaka dia tsy miteniteny foana. Ay tompo, tena narianao. Izy tsy manary antsika izany, fa itsika miala eo an-tanany. Dia mivavaka tokony atao izany hoe Jesosy avereno apio hiverina aingana eo an-tananao. Matoa tsy mandeha ny zavatra rehetra, matoa ohatran'izao Jesosy mety misy zavatra tsy milamina ao fiarahako aminao, fa avereno aloha. Andana mijoro ao amin'ny fanekena, mitadiava fitsaharana ao anatin'izany fankatoavana ny ray aman-dreny total izany. Raha ao an-tokantrano, ohatra ny mody sary mety ivelany izany nefa tsy mety mihitsy ny ao anaty. Tsy fitsaharana. Ao an-trano izany ianao mila tena mitsahatra afaka miakohaka tsara, manambara amin'ny fahatsaran'Andriamanitra. Fa raha mbola tsy izay ny zavatra miseho, ndana mivavaka aloha. Hoe za nge vehivavy nefa ny ohatran'ny atao trano ohatran'ny lehilahy, izany hoe sarin-dahy izany. Satria za daholo ny manapaka. Ny vadiko ohatran'le voalavo kely ompiana hidiana anaty kazy ireny. Tsy haiko na raha efa nahita an'ireny, tsy haiko na biby kely dia hidiana ao anatin'ny kazy ireny dia rehefa omena mofo kely ohatran'iny. Dia izay vao mihinana. Fa i madama daholo no manamboatra ny rehetrarehetra. Tena mamono ny akonany izany. Amen. So ianahy fa vehivavy miteny an'izany. Amen. So dia tezitra amiko nareo. Dia izao ny zavatra mitranga. Mila ianao miezaka midina ao amin'ny plasy tian'Andriamanitra hitananao. Izay ny atao hoe mitady fitsaharana. Mitadiava fitsaharana ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Fa tsy hoe za nge efa nitady fitsaharana hoe tahina raha miditra ho tahina raha voaka. Fa tsy mitsahatra mihitsy ohatran'ny tsy tonga mihitsy ilay fitahiana. Za zao efa tena niditra tao anatin'izay teny izay mihitsy haingony ireny. Fa ny tena hidiranao dia ao amin'ilay hoe nareo vehivavy tsy avelako ampianatra na hiteny fa manino mangina ihany. Izay ianao ny atao hoe nandeha ohatran'ny Jona, nivoaka ny saotin'ny rano dia nangataka ny famondren'Andriamanitra dia natsipy tany amin'ny toerana tokony isy azy. Dia nivoaka amin'izay nivokatra rehefa avy eo. Dia ohatr'izany koa ny lehilahy. Ianao mila mijoro, mila fantatrao daholo ny zavatra rehetrarehetra ao an-trano. Makaiza zanako ao izao, makaiza an'ity, inona ny zavatra tokony mitranga amin'izao. Lehilahy ao an-trano izany mila atahorana izany satria sy olo-tenan'i Jesosy. Raha eto izao Jesosy ny tonga eto tongotsika dia miakohaka daholo satria Jesosy koa. Nefa io lehilahy io noharin'Andriamanitra tahaka an'i Jesosy izany dia lehilahy ao an-trano ao tena tsisy Jesosy izany fa ohatra tsy teripera. Dia ahoana ary nisy fitahian' Jesosy ao an-trano? Ahoana nisiny izany? Tsy possible. Miketriketre aloha dia tohanany devoly ianao eo amin'ny 90 eo, fa rehefa avy eo azerany ary indray. Dia gaga ianao rehefa avy eo, reraka mihitsy izay amin'ny fampoana fa mandeha dia izay atao rehetrarehetra tsy mety daholo. Tsisy zavatra mipetraka amin'ny laoniny aoko. Tsy mety mahita fitsarana izany. Makanesa ty amiko ianareo izay miasa fatra tsy mavesatra eto ianao, za no hanome anareo fitsarana.
ao am' Jesosy rery any misy fitsarana ka nahitady vola izy ianao raha te ianao tsy aharaka ny aniny zany anao makanesa tsy akoron-drano fotsiny inona moa zany inona le anina daolina efa varavarana inona commande daolina mamohany reny ate io tiako tenenina amin'izany dia zao tsy hoe rehefa manana ny zavatra rehetra ianao dia milaza fa manana fitsarana fa ny fipetrahanao eo amin'izay tian'Andriamanitra hitananao eo anao natao hoe fitsarana midira ao amin'ny fitsarana ny teny tsika vehivavy manomboka jao ny vadinao jereo nge Sara nge nampomeny zavatra nataony indraindray ianao raha tafiteny zany hoe ty Sara ty koa raha ngana ninana anao zany ohatr'izay zao tsisy an'io musulmana sy ny tariny ka na rehefa mamaky baiboly mba manao an'izany nitry zao raha tsy nanao an'iny dia tonga dia fa lamina ny zavatra rehetra tokony hoe ota tena farak'izay enjana fa ny zavatra hitako hoe tena mba anisan'ny tsara nataon'ny Sara dia zao tompoko kosa izy mantsy vadiny rehefa miantso azy Abrahama dia ahoana tompoko izay zavatra nasainy Abrahama nataony dia nataony daholy tena nataony daholy ndala miaraka amin'ny Abimeleka iny koa fa laso ko raha tsy ve ako fa zao misy lesona ao ambadika le izy le fanekena nataony Sara nanampian'Andriamanitra azy nalefan'Andriamanitra ny anjely nanodidina Sara dia tsy misy nazo nikitika azy na ray ary fa tonga dia momba raha vao nieritreritra azy fotsiny ndraindray nge tsy hainao zany ndraindray tsika ty lehilahy ty ke mila ampiana fa raha tsy zany ty io nge tsy ampy kely fa jereo Sara petraha ianao eo amin'ny toerany ndany ianao miaraka amin'ny Abimeleka ary fitiavan-tenany na tonga zany matiny eo ianao ve dia tsy mba afaka hiaro ny tenanao fa mivadinao indray dia alefanao sorona ry ndany anao miaraka amin'ny Abimeleka dia amin'izay mba velominy mivola nonony aminao dia izy Sara hoe tsy ny teny koa Sara ianao ty raha tsy saina aiza koa zany le tena fitiavana tsy zay le tena fitiavana fa zao lasa Sara nandeha hoe nareo vehivavy maneke ny vadinareo any Sara ho azy fa tsy anao sao dia anao mihitsy nefa te anina dia mody hoe za zao raha vao irany eo dia volontiers satria efa any aminao efa misy zavatra tsy milamima tandremo fa zao tena hita mihitsy le izy hoe tena mihoatra anahy nge zany zavatra asainao tao zany fa zao mbola misy ambony noho izara nga tenin'Andriamanitra eny tompoko fa zao Andriamanitra tsy manary ny olona zay mandeha amin'ny lalany zany latsaka andramasoko alina nandinika an'izany teny zany hoe Jesosy efa nidina any amin'ny fahaveresana nge fiainan'ny Sara fa ozy izy ianao hoe zany na tonga azy nandeha tamin'io sitrapoko ny nandanany dia zao manodidididina azy ao ny anjely tonga dia fay ny Abimeleka firenena ray mikitiny an'io tonga dia momba daoly nareo menakavy ary efa momba mihitsy ara aloha satria noho ny eritrety ozy Abimeleka ko zangany teny hoe izy hitanareo le izy ny fomban'Andriamanitra zany tsy izy hoe satria izy ny diso satria izy ny maro fa rehefa izy ny momba anao any daoly aloha ny any satria Sara ny arana hitanao hitanao zany fitiavan'Andriamanitra vao mahita olona manao ny sitrapon'Andriamanitra izy tsy raha ininana firenena ray Abimeleka menakavy te kitikity nanany eritreritra saintra ndratra tamin'ny Sara hoe aratory aminy zao aloha cadeau anareo momba daoly aloha ty fireneny ty dia zao andana teneny ho vadiny io fa raha vao io mivavaka ao anareo ara dia ho avelonareo ka izy ane azoko mihitsy amen ka ny fipetrahanao amin'ny tanan'Andriamanitra na mafy io na mora eo ny hitahian'Andriamanitra anao fa tsy hainy ka zao ne tsy maintsy mangina mba hisy ny filaminana aza mieritreritra anginy zany anao dia hisy filaminana eo non mbola hita zavatra ngezangezaka koa ianao anio rapitso aza mijory ihany ange dia hitanao zany hoe farany atsipy any anaty rano satria tsisy hevitra tsony jonany hoe tsisy hevitra tsony dia tsy maintsy natsipy satria olona ray ve atakalo olona firy eo anaty sambo ohatr'izany indraindray ny tokantranony olona sasany tsy manana an' Jesosy mandeha amin'ny herin'ny tenany foana tsy mba mijoro hoe inona ny ataoko Jesosy mba hifandraisako aminao inona ny ataoko hitondrako an'ireto any tonga dia efa saim-bola ohatra mahita aisa zany foana eo lohan'ny makina eo dia rehefa tsy zay dia tsy mety io misy lalana hafa amen misy lalana hafa sokafan'Andriamanitra ho an'ny olona izay mandeha araka ny lalany
karaha rem-pianakaviana anao tonga eto mipetra tsara ao amin'ny toerana tokony misy ianao. Aza miakatra izany na ohatra raha hoe tsy mety miteny vadinao sy micro ny vavany eo. Mitenena mihitsy aloha. Mila ny teninao ty, mila fananaranao, mila ny anatrao, mila ny teninao, mila ny tsodraninao. Fa tsy hoe izay mivoaka rehetrarehetra mahazo mandeha any amin'izay tiany an-dalana daholo. Za tena mitsotra aminareo tena eto Jesosy fa volombelona. Fa tena hoe 2 taona vadananay sy pastera tsy mbola nandeha nivoaka rery tsy nera tamin'izany. Fa tena tsy maintsy fatany tsa mivoaka ny vavahady io. Hoe iny ahono fa tonga dia tsy hita. Dia miantso te fa aiza dia mbola nisy nalehako angamba izany dia ho tenenina aminao daholo. Tamin'ny fotoana nahafantarako ny sitrapon'Andriamanitra dia ny tena hoe way haikay za mila feheziny ty lehilahy ty. Mety tsy mitovy ny anaranay, tsy mitovy ny habeanay, fa tamin'ny fotoana nanekeko azo vadiko dia izao izy izany no manome anahy. Dia nanomboka teo tamin'ny fotoana nanekeko an'izay dia tena hitako ny tanan'Andriamanitra ny asa teo amin'ny fiainako. Amen. Ka teny aminao aza miandry atsipy any anaty rano aloha vao hiova. Mijoroa ianao mety ho mafimafy ilay izy satria mety efa ela loatra ny vady aman-janako na mpanaraninao fo. Mety avy mandray karama ianao dia apetraka eo ambony latabatra dia samy maka daholo izay tiany alaina. Satria dada tsara fanahy. Ka za nge mangina satria te hilamina. Mangina satria tena mibetroa ianao. Hoe non, stop amin'izay. Mijanona amin'izay izay zavatra izay. Azao ny zavatra mitranga manomboka androany tsy apetraka eo ambony latabatra intsony ny karama dia samy maka. Fa izao entina fahendrena daholo amin'izay zavatra rehetra. Mandeha amin'izay azonao ny tiako tenenina. Amen. Ka izao Joba ozy izy izany eritreritra hoe efa feno ny zavatry ny tany izay nananany dia ho feno fitsarana amin'izay. Kanjo tsy nety nahita fitsarana mihitsy Joba raha tsy miverina teo an-tanan'Andriamanitra. Tsy nisakanan'Andriamanitra Satana ozy teo anapahefana amin'ny zavatry ny tany satria azy reny. Fa tsy nahazo mikitika kosa izy ny ain'ny Joba satria tsy any Satana ny ainy fa n'Andriamanitra. Mbola miazona anao mandrakandroany izany dia izao Andriamanitra. Noho izany andao hiaraka hitady fitsaharana ao amin'i Jesosy. Aza vela rehefa misy vola vao milamina na rehefa mety ny fiainana vao mifankatia. Rehefa hoe andeha hanao vakansy tsika amin'iny an'iny dia izay vao hoe zany ka fiainana. Tsy zany ka fiainana ka. Fa zany ka fiainana mivavy sy lasy ny zanaka mitoetra eo amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Zany ny atao hoe fitsaharana. Amen. Mety tsy miaina amin'ny fitsaharana ohatra ny ray aman-dreninao fa mety tsy mbola manana an Jesosy izy na ny zanaka ao na ny fa ianao aloha mitoera ao amin'ny fitsaharana fa afaka mamonjy ain'olona arivo ianao raha ianao rery. Jona rery ange dia nanavotra ny ainy rehetra tao anaty sambo rehefa mivoaka izy nandeha tamin'ny programan'Andriamanitra. Ka aza vela mihitsiny hoe rehefa manaiky rehefa mangina ianao vao tiako. Izay manko indraindray ao tokantrano za nge zao raha vao angina eo dia andizany eo ny lohako. Tsy mandia io ka. Sarà nge tsisy intervention mihitsy. Ary tena hoe izay no nahatonga ny Abrahama tena hoe potika tsika raha vao tsaninao neny alefa neny alefa neny ndray fa tsy alefa dada. Alefa neny aingana. Any amin'ny neny baolina zao indraindray ilay izy any amin'ny neny mihitsy mafy loha otrano. Indraindray koa ilay izy any amin'ny dada. Amen. Ka raha tena hoe olona kristianina ianao manompo an'Andriamanitra mahafantatra lanjan'izany hoe ny ray mpianakaviana natao tahaka ny Kristy izany. Tsika zao raha hivavaka tsy teniteny foana ny Kristy izany. Na hoe ianao no midingina be ery ambony ery fa Kristy ery ambany ery dia mila mandinika tsara ianao hoe izany ve mba hanaovako an'i Kristy. Ahoana moa ianao no tafany amin'izay misy ianao vary sy laoka sy ny anina aloha fa mindrapo mahita ihany fa mihoatra azafady Amen. Dia reraka ianao miazakazaka ihany. Dia izao izay nge mahatonga ny kristianina be dia be verin-dalana satria izy ny tsy mahafantatra an'izay tokony ataony dia lasa mifareraka izy manompo an'Andriamanitra. Fa hatramin'izay nanompona dia hay mihitsy miteny 7 taona lasa izay no nanompona ny tompo fa Diosy Jesosy hoe 4 taona izay nefa nanaraha masoko anao ianao raha saika maty tery fa Amen.
mitondro zao mila iovana amin'izay hoe ty kosa efa tena desika efa tsy nety ty nefa nararaka hatramin'izay tamin'ny zananao an'ity dia vo foana zao koa ve mbola zao ihany ty koa ve dia mbola ty maninana miova amin'izay aka za mihitsy ny tsy azo tenenina amin'izany zao bange tena mafimafy loha fa tsy maintsy nananina eo maty eoko izany teo ho faty tsy alohan'ny andro zany lohany any trompetra vo lasitsika nefa any aloha any zany eo any amin'ny tompony efa sambatra mbo fanirina alohany eny ny trompetra dia miakatra tsika amen fa tsy hoe ianao dia andeha tsy miary nalasa anao koa tsy fantatra na hoanina tsy hoany satria tsy mipetraka teo amin'ny lalan'Andriamanitra zany koa mbola sao dia anao mihatra sange tsy nitsangatsanga sange tsy nangalatra rehefa tsy nahay nanamboatra ny fonao ianao amin'ny toerana ahitana Andriamanitra tsy hitany koa anao rehefa tonga any an-danitra zay menatra eo mason'ny olona hoe za koa mbo menatra azy eo akavana eo amin'ny mason'ny rainy ka teteny fa tsy fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra tompoko mahavery fa sao dia anankitelo ihany ny sitrapon'Andriamanitra fantatrao tsangatsanga mamaky banky mangalatra mandainga zange tsy manao andreo fa zao ny hahafotsiny kosa tsy maintsy faiziko rehefa manao aza miaina amin'ny fahendren'ny tany fa miaina amin'ny fahendren'Andriamanitra matoa tsy miditra ny volo ao tokantranonao dia efa naka ny anjara ny satana zay matoa tsy milamina ny ao an-trano mila miray saina mpivady mila mipetraka ao amin'ilay fitsaharan'Andriamanitra misy zavatra tian'Andriamanitra hovainao matoa tsy misokatra mihitsy ny lalana matoa tsy izy fampahitana fity avy any ambony dia zao misy zavatra tian'Andriamanitra amboarinao Josefa niditra tao am-ponja mba nandalo hevitra ohatranao ihany fa rehefa nisokatra ny fampahitana fity avy any ambony dia tsy tamin'ilay toerana intsony fa hoe niditra ponja andro dia niditra indray tamin'ny herinandro dia niditra indray tamin'ny dia niditra indray dia ohatr'izay foana tsy mety milamina mihitsy situation io fa zao rehefa tonga Andriamanitra vita ny fizahany toetra ny Josefa niakatra tany ambony amin'izay dia tsisy hoe naongana teo amin'ny toeranao tsisy izany fa teo hatramin'ny farany mandra-peona tamin'i Jesosy tsy niala teo amin'ny toerana teo satria tonga ny fampahitana fitiavany ambony ka ny fampahitana fitiavany ambony tsy mampifilafily zany le androany ianao mety be dia zao ny tena mampalahelo amaranako azy moa zany fotrany lasa lava be koa le izy zao ohatrany hoe zay taloha taloha zany zay mandeha makery anana dia sakafo any amin'ny restaurant fa taloha fa zao moa zany miverin-dalana nge anao fa tsy tonga saina raha taloha ny tsaratsara kokoa fa zao miaraka amin'ny tompo indray ve vao maika ratsy dia misy zavatra tianao hatongavanao Jesosy le fitahina taloha aloha iny nanao afera ratsy tamin'iny normal indra lasa fa zao kosa mbola tsara no iny miaraka amin'Andriamanitra amen dia tsy miverin-dalana intsony ianao amin'izay ataontsika hitsangana mino sy mahatoky fa nisy zavatra voarainao androany mino fa ampy anova ny fomba fijerintsika ny tenin'Andriamanitra militsika tena misokatra amin'izay masom-panahintsika dia hiteka ho an'ny tenin'Andriamanitra tsika sady andraisantsika amin'ny mpanompon'Andriamanitra mbola toizitsika ny tehaka ho an'ny tompo ny antony tsy mitsahatra maniraka mpanompo Andriamanitra manaitra atsika inona le nitairina zao androany tenin'Andriamanitra mila mitsahatra ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra tsika dia mila fantatra hoe aiza ny toerana tokony isy ianao ao an-trano sy vis-à-vis amin'ny programan'Andriamanitra amen dia manasa anao Andriamanitra manasa antsika Andriamanitra hiverina eo amin'izay toerana izay raha sendra tsy teo hitoetra tsara eo raha sendra efa ao ianao amen mahaiza mampiasa safidy zany fa fatariko nefa eo ampiasaina izy le safidy zay ny ilantsika mianatra reny sitrapon'Andriamanitra momba ny lehilahy momba ny vehivavy momba ny ray aman-dreny momba ny zanaka tena sarobidy be hitondra fiainana ho anao amen teneno akaikinao
tsy zay eritreretinao ny hampiadana anao hoe fa zay tenenin'Andriamanitra aminao hoe amen. Deo tsika hivavaka mba ho karazan'olona hampiatra ny tenintsika manomboka androany maraina dia zay teny ray voaraintsika androany a. Nanaitra ny tompo androany hoe mila mitoetra tsara eo amin'ilay toerana iandrasan'Andriamanitra tsika isika. Amen. Ava fontananao dia eto anatren'Andriamanitra mifonao a miresaha amin'Andriamanitra hampahatsorana manoloana an'izany fahamarinana renao zany a. Dia tenenao amin'Andriamanitra ny etaetanao aza vela hiala eto fotsiny ianao satria hoe iravintsika dia hoe tsy hitondra ninninina ianao hamakivaky ny tontolo andro sy ny fiainanao manokana. Raha tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, misaotra ny amin'ny fiainana-tokantranony tsirairay avy a, misaotra ny amin'ny fiainam-piankonana, misaotra ny amin'ny vavolombelona nampatsiahivinao teo fiainan'ny Jona, fa Jona ny safidy Tarsisy a, ny safidy sambo a, ny safidy ho andeha hiafina ny ambaniny lakalany sambo a, ary ny efara tany anatin'ny kibony hazan-drano tany amban'ny ranomasina, satria diso toerana izy a, tsy ny safidy ny toerana izay ny andrasanao taminy. Ny fiefaran'i Jona rehefa nitezainao izy Jesosy dia ny efara tany Niniva araka ilay niteneninao. Ndreto izay tsirairay avy a sy ny fiaina-tokantranonay sy izay fiainanay entinay teo anatrehanao tokoa ho tafaverina, ho tafatoetra eo amin'izay tena ilanao anay, ao amin'ny isam-piankonana sy ao amin'ny programanao, amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy avy Nazareta. Ampio-ndray ny tsirairay avy a ahay hanapa-kevitra mifanaraka amin'ny fahamarinan'ny teny izay voarainy, ahay ampiatra ho tonga mpiaino mpankatoa, ho tahaka an'ilay olona manan-tsaina nomenao fanoharana fa nanorona ny tranony a teo ambony vatolampy, mba ho tsara fanorenana ny fiaina-tokantranony rehetra izay manatrika eto a, ho an'izay efa ao, ho an'izay efa nanangana sy ho an'izay iroso a ho amin'izany. Amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy velona masina sy manan-kera avy Nazareta. Amen. Mazotoerina vetivety a anao fanatitra mpifaliantsika satria no tahian'Andriamanitra tamin'ny teny fahamarinana sy teny fiainana androany maraina. Amen. Teny akaikinao a mijoroa tsara hoe a eo amin'izay ilan'Andriamanitra anao hoe amen. Araka ny tenin'ny mpanompon'Andriamanitra teo dia mamela-pandrika ny devoly, izay mihitsiny a, manao vela-pandrika ny devoly a, atonga ny olona anankiray a hiala eo amin'ny toerana tokony hisy azy, ary ny ampiasainy a ao anatin'izay dia nofo zavatry ny tany a, fotoana, reo foana zany mikitikitihan'ny devoly a, atonga ny olona hiala eo amin'ny sitrapon'Andriamanitra, hiala eo amin'izay tokony hijoroany ao amin'ny tokantrano dia hiala amin'ny programan'Andriamanitra. Raha vao miala amin'ny programan'Andriamanitra tonga dia any an-kibon'ny trondro, tena tsisy akoatran'izay, to dia any an-kibon'ny trondro. Hafa le mbola ny an-kibon'ny omby, iny a tsy iny le izy le olona mihitsy lasa ny an-kibon'ny trondro, dia satria tsy mety amintsika mijanony ela be eo amina toerana izay efa nitenenin'Andriamanitra hoe tsy mety. Ary mety ho gaga fa zany no atao hoe finoana. Mino an' Jesosy tsika rehefa niteny Jesosy ho an'ny lehilahy hoe tiava ny vadinao, mino an'izany ve ianao raha lehilahy? Raha mino an'izany ianao a dia hampiasa safidy ianao a ity ny vadinao. Raha vehivavy maneke, raha mino an' Jesosy ianao fa fantatrao fa Jesosy tsy hanoro voana anao, tena akaikinao Jesosy rery ny tsy hanoro voana anao, teneno izy. Amen. Ny olona mety hisy diso tsy pelina, mety hisy diso tampoka eto, mety zavatra kely, mety hoe manaitra tampoka anao hoe za mifanitsiny le raha matoto eto, tena za tsy hiverina eto tsony, fa ho aiza ianao tsy hiverina eto, zafady.
tsy olona ny tonga avatsika eto fa Jesosy. Zay moa tonga atsika marina ilaina ny hoe izy io mpitoro teny io marina zany fa mahaiza miaino an'Andriamanitra ao ambadika le olona. De zavatra hitako de zao, rehefa mpitiavana no ihainonao olona na olona faran'izay mpankahala ary ny ihainonao de maheno fitiavana ianao. Sisy rarahino an'indrindra fa maheno fitiavana ianao. De nefa ny mpanompon'Andriamanitra ajoro eto tsy hoe mpanompon'Andriamanitra misy fankahalana fa mpanompon'Andriamanitra saratra be nitany hoe be ronono moa fa ko matoa be yaourt de be ronono zany fa misy fitiavana. Hitanareo amin'izay na zany tsy ampy fitiavana le miaino de lasa tsy mahay mandray fitiavana. De draindray na ny ao an-trano tsika zany efa mivavaka efa tena efa mba mifantoka koa sika rehefa le mivavaka eto amen. Tonga ny trano de ohatran'ny hoe tsy mivaly le vavaka nefa ianao tsy mahita hoe misy zavatra efa mba miovana ao misy zavatra efa mba miovana ao Alleluia. Tena kekinao any an-tranonao any hoe misy zavatra efa miova hoe satria Andriamanitra tononao eto hoe sady mamaly anao eto hoe no mamaly anao any. Tsy maheno tehaka mafy tsara ho an'Andriamanitra. Rehefa tsara ny ao anatinao de manomboka maheno zavatra tsara ianao mahita zavatra tsara vao miteny Andriamanitra hoe mandefitra to de fantatro hoe zay zany zavatra tsara tokony atao de manao pratika. Amen. Eto amin'ny sekoly eto tsy de misy devoir fa devoir à la maison betsaka. Alléluia. Zany hoe miala eto ianao de manao pratika any amin'ny fiainatokantranonao any. Raha voareny ohatrany tsy de misy pratika de pratika eo fa manjary lasa matiantokatsika tonga eto fotsiny. Tsy fiainona mpitoro teny no manova zavatra fa ny fiaplikenao zay nolazain'Andriamanitra taminao. Raha lehilahy tiavo madamanao tiavo mety io amen tsara io azo amboarina io. Alleluia. Ohatranao ke dokony azo amboarina amen. Raha vehivavy ekeo ramse amen. Izahay lehilahy de manao hevitra taingina fa ekeo fotsiny ekeo fotsiny. Ry zanaka mankatoava fotsiny ray aman-dreny ka reo nie tsy maharaka ny revina tanora tsy maharaka reo. Zareo koa moa efa tateoriana vao teraka fa nareo niteraka taloha sady manipy ana tsy maharaka ry zareo maharaka. Za tena tataraiko farany de mamarantsika rehefa lasa ray aman-dreny vao tonga saina hoe haika fantatry ny ray aman-dreny kitolokeny zavatra nafeniko rehetra amin'izay fa za no adala. De zay zay ankizy manatrika eto zay lehibe mbola velony ray aman-dreny manaja mankatoava ray aman-dreny tsy misy ray aman-dreny tsy tiany zanany zany tsisy zany. Amen. Fankaty tsara miparai-tapo tiavo tsara mama mivadinao sy ny dada mivadinao zay ny ataoko anarana fa tsy le fihetsotsika azy Alleluia. Hitanareo pratikeo le izy tena kekinao pratikeo fotsiny le izy hoe mampiasa safidy hoe aza mankahala hoe maneho fitiavana hoe aza fatra mpijery zavatra ratsy hoe mba mijery efa misy zavatra tsara hoe mahita hoe fa misy zavatra efa miova hoe amen. Tadidany hoe tenen'ny pasteur Rodolphe ozy izy ty ozy izy misy problème anankiray indraindray ozy izy zavatra mety tsy mety ny ray mandeha mba sindra ataonao ozy izy anadonon'ny olona ozy izy ny zavatra mety be deaibe mba nataonao. Tandremo zany mahaiza miaina tsara feno fitiavana ao an-trano asio ambiance misy Jesosy ao miaina tsara aneny trompetra anjavantsika amen. Za mahita fa ny sekoly tokantrano andro maraina de sekoly nijoroan'Andriamanitra anairana antsika hijoro eo amin'izay ilan'Andriamanitra antsika. Manasanao hitsangana tatsika anao confession de foi teneno hoe fiaina tokantrano koa anjakan'ny sitrapon'Andriamanitra milomano amin'ny sitrapon'Andriamanitra feno sitrapon'Andriamanitra zay tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra de miala eo amin'ny fiainanay amin'ny anaran'i Jesosy. Miasa tao anatiko ny fanamasina mampatsiaro mampahery mampatanjaka
mba tsy ho diso safidy avy reny tsy manao adaladala zany tsony mijoro an Jesosy manao ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra, amin'ny fotoana rehetra, amin'ny toerana rehetra, amin'ny olona rehetra, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Fiainan'Andriamanitra atao anatiko, fiainan'Andriamanitra ao an-tranonay, tsisy akoatran'izany ao. Feno Jesosy izay menakavy, tia hivavaka, tia miaino tenin'Andriamanitra, manitsy ny tenanay izay, hifanaraka amin'ny fahamarinan'Andriamanitra, andeha lavitra izay, tsisy faharavana izany ao an-trano, tsisy fahararahana izany, tsisy korotana izany, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Mandray andraikitra andro amin'ny maraina, mijoro ny rehetra eo amin'izay ilan'Andriamanitra azy, zaho anatin'izany, amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amen. Atao isan'andro zany. Amen. Atao isan'andro zany. Tsofirano ny ao an-trano. Tsofirano foana. Aza vela ho diso tsodrano mihitsy ny ao an-tranonao. Amen. Zomasa sapotsika tsy amin'ny trampokin'olona kely mboary amin'ny programme angata amin'i Jesosy ataovy disponible ianao fa manasa anao ny tompo hiaraksika iombona indray eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Zareo fahasoavana ary fa ny fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao ary ny fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao anareo. Amen. Teny Jesosy daholo ary.